tompoko lasy tompoko vavy faly manoso isa-tokantrano indray amin'izao arivo izao atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra ety am-piandohana miarabantsika rehetra no manasantsika ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny farany resaka politika no malaza amin'izao fotoana izao miandry ny voka-pifidianana ofisialy avy eny amin'ny fitsarana manokana misana ny fifidianana ny rehetra ankehitriny manodidina eo ihany koa ny adihevitra fa amin'ny tian'io ity sika somary hiresaka kely mahakasika izay ny atao hoe tany tandalana na ny état de droit izany io no isan'ny resaka miverimberina amin'izao fotoana izao eny anivon'ny fiarahamonina ataka ny mahazaratsika dia manambahiny isika amin'ity alina ity efatra mianadamianaka izy ireo no eto amin'ny plateau ny mikolo hevitra miarabanareo rehetra tonga soa ianao eto amin'ny akaviaketo raha Arsoa Malala Patricia secrétaire général ny Kamefikonoe tonga soa toko miarabanao enkatsa dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana kolo hevitra Zora Zanamasy olotsotra isan'ny atao hoe nanaraka akaiky ny raharaha politika tonga soa eto amin'ny fandarana mananjanao enkaza dia miaraba mpanajana ihany koa ny mpiain'ny aina amanjery ny kolo manaraka an'izany andriambavilanitra atao amin'ny akavanako ato ramatokely raha lahy miary miaiko Cynthia tonga soa tompoko sotra miarabanao enkaja dia miaraba ny mpanaraka amin'ny fandarana rehetra koa izy dia mbola mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony mandalo fahaizana mpampianatra lalàna filohan'ny HCC teo aloha fantatry ny maro any atokantrano any fantatritsika rehetra ny professeur Rakotomanana Honoré tonga soa monsieur le professeur miarabanao Nkatsa ary miaraba nareo zay manaraka ny zao fantarana zao naiza misy azy eny ary tompoko lasy tompoko vavy hiditra avy hatrany ao anatin'ny ady efitra isika famelohan'izany tahaka ny mahazatra manahoana izany atao hoe tany tandalana izany inona avy ny tranga na ny singa na ny teboka maro izay tsy maintsy resana ao anatin'izay hoe tany tandalana izany na hoe tany tandalana ve i Madagasikara rehefa aveo isika hiditra amin'izay fameloha izay dia arahantsika aloha ny hevitry ny olom-pirenena nangonina teny rehetra teny mahakasika izany manara-talàna daholo hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny fokotany zay zany natao hoe tany tandalana amiko ary zay lalàna misy eo zany dia arahana satria ny olona rehetrarehetra zany dia ambany lalàna daholo na izy na izy fahafahan'ny vahoaka rehetra manome ny heviny manokana tany manara-dalàna firenena manara-dalàna daholo tany tandalana aneo ambany lalàna daholo ny rehetra samy manaraka ny lalàna zay mahatantalàna azy fa manahirana fotsiny eto amintsika misy manaraka lalàna ho an'ny madinika zany mpiretina nara-dalàna fa ho an'ny lehibe olon-dehibe ny lehibe mpitondra ao ambony zany teneniko tsy manaraka n'le lalàna eo tany zany hoe fehizy lehilahy daholo zany zay zavatra satria miaina eo tany satria lalàny lasa fanjakany barozana tsisy lalàna fe azy eo amin'ny fitondra angamba ny tena tokony hoe manara-dalàna tsara mihitsy tsy eo ambonin'ny lalàna zany no mpitondra fa voafehary eo ambany lalàna daholo satria raha ohatra hoe ny vahoaka indray no lasa hoe voafehan'le lalàna fa mpitondra tsy voafehan'ny lalàna dia tsy tandalàna zay le fitondrana dia tsara ny olona rehetra tsy misy ambony sy ambany fa samy fehezan'ny lalàna daholo rehefa olombelona zany afa voalohany indrindra aloha zany ny majinika eny anisan'ny tena manaja lalàna fary zareo amin'ny tena faratapony ao amin'ny ambony eo mihitsy indraindray manana fandikan-dalàna tena hita mivaingana ary tena hita porofo mihitsy zany fa majinika dia mezaka amin'ny manara-dalàna tany misy lalàna misy fanjakana nefa raha manoloana ny zavatra misy zany matetika sy ny vahoaka misy na ny madinika no tsy manara-dalàna fa le olona mpanao lalàna misy ny tsy manaza ny lalàna tokony ho fehezina tsy sakanava fa tany amin'ny tsara tapony indrindra ka tany amin'ny farakely indrindra dia mitovy daholo ao anatin'ny lalàna mena maka ohatra farany sola zany ohatra nyity lobako ity zao raha vao miva diso fipetraka le bokotra aty ambony aty dia hatrany ambany anao le mivaralila le fiteneny mialatsiny zay dia ohatr'izay le izy ka mila zay zany mila manaraka fenitra sy fitsipika daholo loatra rehetra dia tokony tafavoaky sika zay ny hevitry ny olom-pirenena teny rehetra teny toerana samihafa ny ezaka nanontaniana tany tandalàna ve Madagasikara somary velatra le fanontaniako kanefa raha fitinina dia zay mihitsy ny tonga dia azo amin'tinana anazy Cynthia lahy miary ny aiko mpianatra manahoana ny hevitra raha momba ny hevitra aloha raha momba ny hoe Madagasikara manokana dia mbola tsy anisan'ny tany tandalàna zany Madagasikara satria mbola hita taratra eny hoe ohatrany hoe ny vahoaka madinika ihany ny voafehin'ny lalàna zany eto Madagasikara fa ny mpitondra ambony dia hoe manana an'izay fahefana zay zany dia ohatrany hoe tsy voafehin'ny lalàna mihitsy fa ny madinika ihany
dia izay mahatonga na teny hoe raha za manokana zany mbola tsy tandalàna zany Madagasikara satria tokony hoe raha ohatra hoe tandalàna zany Madagasikara tokony hoe avy any amin'ny vahoaka madinika ka hatrany amin'ny faratapony zany na mpitondra fanjakana raha voafen'le lalàna fa ny hitako aloha raha za manokana dia mbola tsy ao anatin'izay Madagasikara amin'izao. Ny zava-misy zany ve mety le fahitana le hoe eny fa ny olon-tsotra be lehibe no migadra fa ny mpitsara sy ny mpanao politika vitsy no migadra sao dia izay kosa ary mahatonga anazy raha matoa raha Somalala Patricia. Ny lalàna ho an'ny rehetra dia natao hiarovana, natao hiantohana ny fahafahany tsirairay dia manamafy ny hevitry ny olom-pirenena rehetra hoe tokony hitovy ny olom-pirenena rehetra, ny olona rehetra eo anatrehan'izay lalàna izay. Ny zava-misy ny fototra izay niavian'ny fitondrana raha hoeto amintsika eto Madagasikara sy maneran-tany ny avian'ny mpitondra anankiray eo amin'ny toerana iray dia avy amin'ny vahoaka. Ilay vahoaka no nanome nampindra anazy fahefana. Misy lalàna zany ny fe an'izay hoe fitantanana sy fitondrana ny fanjakana izay. Dia lasa mifamadibadika be ihany nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe ilay vahoaka izay nanome nampindrana ny fahefana ho amin'ny mpitondra indray no matahotra sy mitapify eo anatrehan'ilay lalàna. Mahatsiaro hoe tsy voaro izy. Ilay mpitondra izay natao hoe nindrana naka ny fahefana avy any amin'ny vahoaka mba hitantanana ny tany sy ny firenena no lasa mandidy sy manjaka tsy matahotra indray ny vahoaka. Dia ilay vahoaka nanantena hoe hiantehatra ho arofanina ho azy ny lalàna hiaro azy zany matsiaro anjorom-bala. Ao anatin'izay hitodika tsy Andriamatozo Razanamasy olon-tsotra. Fantatra ihany koa fa ianao isan'ny atao hoe manaraka akaiky ny fiainam-pirenena ary isan'ireo izay nametraka nireo keto zany raha iresaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsika teny anivon'ny CES ao anatin'izay hoe fanarahan-dalàna ny mpitondra sy ny vahoaka samy manana ny atao hoe zava-misy manoloana azy sy izay hoe fomba fanarahana tsara ireny lalàna izay mahatsiaro tena ve ianao satria no lavin'ny CES an'ireo keto zany raha zavatra nitranga omaly hoe nisy zo na ny atao hoe fanarahan-dalàna tsy voaja atao anatin'izay. Lavin'ny CES ve le izy zay aloha nisovatra eo amin'le sitan'ny CES fa tsy fantako raha nanontany professeur teo hoe moa ve ny lalàna efa velona ho an'ny olom-pirenena tsotra raha ohatra ka mbola tsy voasoratra ao anatin'ny gazety-mpanjakana dia hoy izy hoe tsy manan-kery iny ho an'ny olom-pirenena tsotra raha tsy mbola ao anaty gazety-mpanjakana. Zay zany no mbola site internet nahitana an'le izy. Iny ve no lalàna ofisialy tsy fantako fa ngamba aloha professeur ny amaly azy rehefa avy eo. Ny teny hoe tena tsy tandalàna tanteraka Madagasikara sarotra ihany. Matoa misy zany ny institution rehetra juridika mifehin'ireo lalànareo mampiatra an'ireo lalànareo dia efa manomboka zany tsika miezaka mba hisin'izay zavatra izay zay toe-javatra izay. Ny olana dia no fitarain'ny olona tamin'le nadiadiana teo na reto olona miresaka eto ambony plateau reto hoe manana izay fihetsepo izay ny olona hoe nahoana no izahay olom-pirenena tsotra irery ihany no feheziny lalàna fa maninona ny olona nomena nampindramina fahefana no mimasa miopefy tsy manaraka an'io lalàna io. Dia eo ny olana zany mipetraka ary izay no nahatonga nay nametraka fanontaniana hoe ity misy pirofo nomena ny CES fa nisy olona tsy nanara-dalàna. Anisan'ny pirofo nomena tamin'izany ny filoha Andry Rajoelina izay tsy nanara-dalàna satria nanohana ny candidat Rajaonarimampianina, nampanohana ny ministra namany an'io candidat io. Izy no teny izany fa tsy hoe kory hoe honohonon'ny olona le izy. Tsy fanarahan-dalàna zany. Maninona izay zavatra izay tsy mba niraisina atao anatin'ilay fangatahana napetraka tany amin'ny CES, tsy isy resaka zany mihitsy ihany. Dia eo zany mahatonga le izy hoe hiteny hoe tsy tandalàna tanteraka Madagasikara ataoko angamba fa tsy rarina zany satria misy olona niezaka ihany na dia ny professeur teto ary niezaka nametraka anisan'ny olona niezaka nametraka zany fa
dia ekena kosa hoe mbola tsy ary fomba mihitsy zay tanàna tandalàna zay satria mbola miopefy somatsara ny olona manana fahefana ary miopefy eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra tsy tahotra tsy enatra. Professeur ampitovitra amin'izay vino zany hoe miasika momba zay fanjakana tandalana zay a dia raha ohatra ka atambatra le voalazan'ny retoisieur dortoir teo dia efa tapitra voalazan'ny dortoir misy dia izy zany a fameno zany reo zany a ary indrindra fameno koa voalazan'ny reto namako zay hoe miadevitra amin'ny siketo zany a entina anatsarana ny fiainam-pirenena ary tratrarantsika le tanjona hoe fanjakana tandalana. Raha nitery tokoa zany zao eto Madagasikara dia hoe miezaka zany hoe everiko zany fa miezaka everiko fa hoe miezaka ho fanjakana tandalana fa mbola tolo tsy hopitratra io ary zay indrindra masy ny tenin'ny président Soglo tamin'ny colloque international ny Benin tamin'ny taona raiky amin'ny 2016 dia hoe ny fanjakana tandalana nahita doctorat izy a tsy moramora izy a fa tsy maintsy mbola zoina mihitsy zany hoe tena sasa conquiert zay moa zany amin'ny teny français izy zany ka raha ohatra mantsy hoe azotsika miadevitra zany a zany hoe fanjakana tandalana zany a dia tsy maintsy voalohany indrindra zany hoe be dia be ny ataontsika hoe singa mandrafitra an'izany fa foisitsika dia hoe voalohany indrindra dia tsy maintsy a manaraka ny ambaratonga dalàna ary ny lalàna faratapony a dia ny lalam-pandrenana zany dia manarakaraka an'izay a ny faharoa dia ny hoe mitovy dôly a ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna zany hoe égalité de tout le monde devant le droit dia avy eo koa dia mitovy dôly ny olona rehetra eo amin'ny hoe tsy misy zavatra tokony hoe anotoana ny olona raha sy tena voalaza melony lalàna zany a zany hoe le sécurité juridique sécurité de droit fa raha ohatra tapitapika eo a androany anao zao misy zavatra ataonao na raha zavatra ataonao le lalàna nefa milatsaka tapitapika zany hoe le zany le misy hoe tokony tsy manao 10 minitra mihitsy ny lalàna zany anankiray zany ary ny lalàna koa tsy azo etanina fa hoe rehefa zay ny lazay ny lalàna dia zay zany ny tena zava-dehibe ary fahatelo zao zany rehetra zany a dia ho zava-poana ihany raha tsy misy ny fahaleovantena ampitsara ny fahaleovantena ampitsara voalohany indry zany dia hoe le mpitsara dia tsy mitanila le mpitsara dia tsy momba ny atsika tsy momba ny heroa lay mpitsara dia atao hoe tokony tsy isy tsabatsabaka na avy amin'ny fahefana mpanantanteraka na avy amin'ny fahefana mpanao lalàna zay zany tokony tsy tsabatsabaka misy satria ozy izy tamin'ny fanambarana ny zon'olombelona sy ny momba ny olom-pirenena tamin'ny 9 aogostra 6 déclaration des droits de l'homme et du citoyen tamin'ny 26 août 1789 ny andininy fainam-pirenena dia hoe raha ohatra ozy izy misy fiarahamonina pirenena anankiray a ka tsy misy a ny fisaram-pahefana ary raha ohatra koa tsy misy fanajana ny jeu ny olona tsiraray avy a dia tsy manana lampandrenana zany izy zany tena voalazan'le zany ary zany manaraka an'izay kio zany a dia hoe ny mpitsara dia hoe tokony tsy hidirana kolikoly zay zany tena zava-dehibe ary zay dia tena soroa tena voasotra mihitsy a tamin'ireo ataoko hoe colloque international tany Benin tamin'ny raiky amin'ny 2016 zany a raha ohatra zany lefezina amin'ny roko telo rolo izy a dia zay zany mafeny ataontsika hoe fanjakana tandalana ka efa amin'izay lesika amin'izao fotoana zao apetrakitsika amin'ny synthèse manontanian'izay kolikoly fahaleovantenan'ny mpitsara tsy fitsabany ny fahefanam-panatanteraka ny fahefam-pitsarana ny fahitanao zava-misy eto Madagasikara tatoato toy ity raharam-pifidianan'ity hatramin'izay tatoato aloha zany raha ny fahitako anazy a mbola tena ohatrany hoe nisy ihany zany zavatra natao ohatrany hoe soroana an'izay zavatra zay teo aloha teo fa ohatrany hoe tatoato le izy voamay zany latsaka ao anatin'izay kolikoly sy ny fitsabana ao amin'ny asan'ny fitsarana zay satria ohatrany hoe mahita zany ianao na amin'ny fiainana andavanandro hoe tsy analavitra ny fitsarana mihitsy zany le hoe kolikoly satria voalohany indrindra le olona misy le hoe fahefana zany ohatrany hoe kolikoly ihany moa zany fa amin'ny endriny hafa zany hoe le fahefana no mahatonga anazy afaka manao zavatra ohatrohatra ao amin'ny fitsarana nefa manaraka an'izay misy hoe le resa-bola amin'ny olo-tsotra indray zany dia hoe vola dia manam-pahefana indray zany dia mifahefana no entiny ohatrany hoe anaovany kolikoly dia zay zavatra zay zany amin'izao
tena diso tafahoatra zany diso tafahoatra zay mahatonga hoe ny olom-pirenena zany le citoyen simple ohatranay moa zany étudiante sy ny olon-tsotra zany ohatrany hoe matahotra be ny lalàna zany satria sy misy corruption foana zao ao anatiny raha ohatra hoe za zany par exemple andeha ho any amin'ny fitsarana dia nefa n'le olona raha ohatra hoe misy dossier ohatra zany dia le olona miaraka misy raha miaraka aminao ao zany hoe manana volana manana fahefana zany dia tsy maintsy efa matahotra zany ray satria tsy anana eritreritra ntsony izy hoe ny lalàna marina no isitra eo eo fa zay efa voatsindrin'izay corruption zay zany ny lalàna amin'izao sorazana masy matahotra mety misy aya tahaka an'izay ve mipetraka manoloana n'le zavatranga tato ato ny requête izay napetraka sy ny sisa ho anao manokana izay isan'ny manana hevitra mijoro tamin'izay hevitra ao manokana izay manoloana ny fitsarana misy aya an'izay toko angamba raha miteny eto ahako hoe manafana ray kolokolo reo mpitsara tao amin'ny fitsarana avy reo dia izaho indray no voatory hoe raha ngaty tao manendrikendrika mpitsara dia aloako aloha tsy miteny an'izay zao fa ny ahy zany ny fanontaniana tiako apetraka dia zao hoe ozy izy professeur teo hoe ny mpitsara dia tokony tsy arany kolikoly inona zany ny zavatra nefa zavatra hita moa zany dia misy zany eto amintsika za tsy niteny hoe koa reto tamin'le mpitsara CES reo fa misy ny kolikoly eo amin'ny fitsarana eto Madagasikara milafiny ankapobeny resahako inona zany ny sosokevitra nomen'ireo mpitsara reo na nomen'ny olona mba analana an'izay kolikoly zay satria hatreto zany le izy tena mbola zavatra iainana le izy eto Madagasikara dia fa za misy fanontaniana anankiray tiako apetraka eo amin'ny resaka hoe ny lalàna dia natao an'ny olona rehetra misy zavatra tsy takatry ny etodohako zany mikasika an'le article 134 amin'ny code pénal todika any aminao professeur amin'io io lalàna io dia milaza fa hoe raha manam-pahefana no mampiasa ny herim-panjakana na fitaovam-panjakana dia tokony izy azo disqualifiena ny interprétation an'ny CES farany teo dia hozy izy hoe satria nga hery-rajonary mampianina tsy minisitra tsony dia tsy mety izy zany tsy afaka nampiasa n'le herim-panjakana satria efa tsy piasa mpanjakana tsony zany hoe nefa izy tsy afaka nylatsaka hofidiana raha ohatra ka tsy nametra-pialana dia raha io zany raha io interprétation io zany no ekena sy verina fa marina dia tsisy ilana azy zany le article 134 satria tsy misy olona mihitsy mety ho disqualifié nampiasa-mpanjakana ary satria alohan'ny maha-candidat azy dia efa tsy maintsy midémissione izy ary raha vao midémissione izy dia efa tsy piasa-mpanjakana tsony dia natao an'iza zany io lalàna io zay zany le fanontaniana anankiray farany raha tsy madiso zay ny fanontaniana fahavoalohany faharoa iverenako le resaka teo hoe fa maninona tsy niraisina le rajout de dossier nataonay satria lahady no nyteny ny filo rajoelona latsinainy zay nametraka rajout de dossier hoe ny filohan'ny asa te nanao annonce publique tamin'ny radio gazety Le Monde sy RFI hoe nanohana sy nampanohana an'Andriamatoa hery-rajonary mampianina izy filohan'ny asa te no nyteny an'izany fa tsy hoe niteriterena izy zany hoe eo zany misy olona perinasa nampanao an'izay zavatra zay satria ny rano minisitra namana ozy izy ary izy nanohana amin'ny mahafilohan'ny radiola azy maninona izay zavatra zay tsy nyconsiderena fa razoana dossier manaraka nataonay interview tamina radio nataon'ny ministre Reposa Julien milaza mazava tsara izy ao anatin'le interview hoe zako namana akaiky ny arajoelona ministra perinasa milaza aminareo hoe fidio ny candidat hery-rajonary mampianina ataoko angamba fa tsy misy profo mihoatra an'izany melony aman'iny professeur an'izay sy anontany ka miafaka mahe nareo amin'ny maha-olo-pirenena inko ianao miasa ao anatin'izay fitoerana hoe atao hoe manara-maso matetika tranga le zay ohatrany hoe karazana tranga ohatran'izay tamin'nylanitra voarainareo tokoa tao anatin'ny fifidianana iny sa hoe mety ho cas isolé ihany ia ny CNOE amin'ny fiarahamonim-pirenena anahako amin'ny mampanabe olo-pirenena ihany koa dia anisan'ny asa zay iantsoroanay ary iandreketanay ny fanabeazana ny olo-pirenena ao koa ny alalany maro anazy fanaraha-maso ny fifidianana dia izahay amin'ny hoe ao anatin'ny sehatra ny fiarahamonim-pirenenanay zay manana ny hoe
asa ery manaitra manao force d'interpellation dia tsy mitsahatra ny manaitra trany trany. Voalohany indrindra aloha dia niantso izahay rehefa nandeha hoe andeha ny fifidianana eto amintsika, dia niantso nanao antsoavo andreo kandida rehetra hoe ianareo izay sokajiana ho kandida-mpanjakana na miasa ao anatin'ny sehatra ny fitondram-panjakana ka manam-paniriana irotsaka dia tokony ametra-pialana. Mametra-pialana tsy hoe miala amin'ilay asa fa dikan'izay hoe mametraka ihany koa mamela tanteraka ny fitaovam-panjakana izay misy eo ampelantananao. Dia rehefa natao moa ny fanaraha-maso izay niarahanay maso dia anisany nisy tranga maromaro nahitana hoe misy ihany ny kandida izay miezaka mbola mialokaloka angano ilazako anazy hoe mialokaloka amin'izay hoe anisany kandida-mpanjakana kanefa izay ny antony mahatonga anay hoe tokony ametra-pialana tanteraka izy amin'ny asa iantsoroany amin'ny fitondram-panjakana azy sy ny fampiasan'ny fitaovam-panjakana dia tokony ampitovy lenta ny kandida rehetra zany. Tokony tsy hipetraka ntsony le hoe miato kandida-mpanjakana zaroa kandida mahaleotena sy ohatr'izay fa tokony hoe rehefa kandida dia mitovy daholy mitovy lenta avokoa. Dia misy ny tranga hoy aho izay hita hoe amin'izay hoe tsy fanarahan-dalàna izay dia miezaka moa izay manao antso manohana izany ho andreo izay tompona andraikitra voakasika izay mivantana. Dia amin'ny mahampanabe olo-pirenena anahy koa tiako asiana resaka kely le hoe resaka kolokolo teo. Sika rehetra ny olo-pirenena rehetra dia tokony hiezaka anara-dalàna izay fanarahana lalàna izay dia ianao aloha miezaka voalohany ho tan-dalàna manomboka amin'ny tenanao. Dradradradraintsika foana le hoe fanovana toe-tsaina fa ilay fanovana izay toe-tsaina izay tsy ova ho vetivety eo lavitrezaka izay fa ny lalana irosoana amin'izay dia hoe izaho amin'ny maha-olo-pirenena feno ahy tompona andraikitra misy adidy izay mipetraka amiko amin'ny maha-olo-pirenena izaho aloha miezaka hiova voalohany hanaraka ny lalàna, izany miezaka hiova tsy hampiatra n'ity kolokolo ity. Ny fifidianana amin'ny ankapobeny raha nyzava-nisy teo dia isan'ny atao hoe nampitaraina ny maro ihany koa hatrany ambanivohitra any ny fitsin'izay endrika kolokolo izay. Raha ny vaovao azonay mpanao gazety hoe eo amin'ny fanambatambazana olona sy ny sisa ny KMF Knoe Ramatoa Patricia Raharosomalala teo nilaza hoe hita taratra izay hoe karazana mbola fialokalofanao ambany fa fampiasana fitaovam-panjakana sy ny sisa izay ny olo-pirenena nametraka requête ihany koa nilaza an'izay. Professeur tsy fantaniana maromaro teo. Zany hoe dia mikasika ny hoe tsy fandaran-dalàna io zao moa voitoko tamin'ny gazety mary sa tamin'ny anomanjery mary izy moa zany ary tamin'ny gazety androany zany nisy namana avy any atsimo zany dia nilaza fa hoe dia fa tsy fandarahan-dalàna zany na hoe fanaovana osoka na iny zany mikasika ny tamin'ny an'io zany satria ohatrohatra hoe nisan'ny mpifidy ataontsika hoe efatra arivo nefany ny olona mantatsabato la valo arivo dia ohatrany teno azy zany fa tena misy tsy fantarahan-dalàna dia misy nanaosoka mihitsy zany hoe io zany ataon'dareo bourrage d'urne zany fitenana zany moa mandeha dodoro zany fa zany hoe tena tsy mahafantatra misy le hoe fampiasana fitaovam-panjakana ihany dia zany hoe dia ho avy amin'izay zany ny antony hoe anilana liandiny ny faefatra amin'ny telopolo amby zato ao amin'ny fifidanana mikasika ny eo le fifidiana io zany dia hoe ny ialana amin'ireo hoe fampiasana ny fitaovam-panjakana fampiasana ny herim-panjakana dia zay zany tena hoe antony zany. Kanefa koa raha ohatra mantsy ny marina moa tenin'ny andrimatoa Zorazana Maso teo no hoe inona zany nametrahany lalàna io satria zao raha ny tena marina ny ataontsika hoe ny kandida rehetra milatsaka rehetra dia hoe olo-tsotra fotsiny sy an'Anatoly ary ny ataontsika hoe ny ministra na zay tokony hoe mpanjakana tokony ametraka fialana dia nametra-pialana daholo lasa olo-tsotra zany. Kanefa zao ny tokony tsy adino misy ihany le ataontsika hoe fasitana sy kombakomba zay voalaza ny na hoe complicité zay voalaza indiny ny fahenipolo amin'ny fifidanana famaizana zany ka io zany dia hoe izy zany tena ahoana rehefa andeha fasitana sy kombakomba raha ohatra ka tena isy marina fampiasana ataontsika hoe fahefam-panjakana raha nisy marina ataontsika hoe
ao koa zany a fampiasana fitaovam-panjakana de misy voaray am'zany dotoany hoe presque vakompana ny mifandray tendro zany a de am'izay fotoana zay de mety azo ampiarina ihany a ny araky ny eritseritsy moa ny andinina fahafatram-pitelopona am'zato kanefa moa za koa tsy lazany hoe diso ny CES na marina ny CES satria mareo tena moa ny CES mampitsara azy a mpitsara-pamoaka didy satria mamoaka didy izy a mpitsara-pamoaka didy rehetra de tokony ahaleo tena fa ny mpitsara-pampandolalana na hoe ministère publique io zany a no hoe mahazo baiko avy amin'ny fitoram-panjakana no manantanteraka raha ohatra koa izy zao hoe tsy anatanteraka izy de mahazo tsy manantanteraka zany ka le izy zany de hoe tena sarotra de sarotra mihitsy ny momba n'io le andininy fampiaran'io andininy fiafatram-pitelopona am'zato io a satria mandeha ny arikatra feo mandeha arikatra ny feo a ny zavatra anankiray mantsy sao de hoe maso mandidy zany a le CES zay zany tena hoe zavatra mahatonga ny olona hoe diny zany tamin'izy mbola le hoe namoaka fanapahana décision isan-karazany reny za moa de iny nisy ataontsika hoe adihevitra na hoe polémique zany fa efa navaoko any amin'ny gazety revue juridique fiscale nemisi moa ny hevitra zany ipetraka fa zany hoe ataoko hoe avera am'izay ataontsika parenthèse izy fa de andosika iroso amin'ny fidianana zany fa ty kosa de mazava ny andininy faharoapolo am'zato amin'ny raha-pandrenana amin'ny repika fahavatra ty io moa zany efa naovan'ny dareo karazana fieniana saina naovan'ny dareo platsaka vodiny zany de hoe io zany miasa na de hoe mbola misy izy mitsikirin'izy io zany de raha mivolazay andininy faharoapolo am'zato de hoe ny fanapahana avoaka ny fitsarana lam-pandrehana zay am'izao fotoana zao solony ny CES dia atao hoe didy tsarana ambony na hoe are de volaza ndray manaraka andrikatra fa hoe ny fanapahana ataony fitsarana okotran'izay zany a fanamarinana ny hoe manaraka ny lalam-pandrehana ve ny lalàna sasy manaraka de hoe décision zany hoe are décision de ny farany de minaza fa hoe na are na décision dia tsy azo diverantsony tsy azo ampakarina zany atsony a ary tsy maintsy manaiky an'io ny mpitondra fanjakana rehetra na mpanao lalàna izy a na mpanantanteraka izy a na ny fitsarana izy a hitantsika am'zany zany fa hoe niteraky ny fitsarana zay a za moa de falaza foana fa hoe aoka ny mpitsara ny CES de hoe mba hitsara araky ny lalàna araky ny fiainana ataony a ary araky ny feo fieritreretana satria tantara mipetrako amin'ny firenena matsy le izy zany iverena kely professeur le resaka teo hoe le resaka complicité na firaisana antsokombakomba hoy ianao teo raha iverenantsika le décision navoaka ny CES iny zany de mahalina nisy teboka maromaro hita tao fa ohatrany mahalasa ny saiko zay resaka zay hoe de nisy nahasarika ny saiko ihany koa le hoe tsy azo hametrahana ny atao hoe disqualification le candidat satria tsy izy tena no nanao an'le izy zany nanao an'ireo zavatra hoe isina proof ao anatina requête hoentina olotsotra ireo le olo-kafa nanao an'ireo ve zany zany hoe le taty ambadika nanome vahana ankolaka an'le candidat satria misy hoe fandefasana sport propagande ao aoriana fotoana fampelezan-kevitra misy hoe fampiasana ny fitaovam-panjakana fampiasana fitaovan'ny faritra sy ny sisa azo enjehana araka ny lalàna na azo gadraina ve zany reo ka raha ohatra ny zao ataontsika hoe tena nampiasa fitaovam-panjakana mihitsy izy misy moa ny gazety nyteny zany ihany ohatra koa nampiasa ny ataontsika hoe ny herim-panjakana izy avy amin'olona zany satria herim-panjakana ny hoe ny ataontsika hoe reo manam-pahefana reo zany zay mampiasa manam-pahefana izy zany araky ny teniny andriamatoa zo ranomasito moa zany de hoe ny fotoana tetezamita misy ny teny hoe zaososy zao de ny hoe ny andriamatoa asa misy tram'izao fotoana zao koa hoe ndrazay izy fa de hoe tsy maintsy mifidiny zao ary hoe tsy maintsy tany ngambo ohatran'izay le izy a ka raha ohatran'zany masy de ohatran'io mampiasa ihany le izy zany raha ohatra zany ny hevitra manokana zay kinefany za koa hoe tsy voatery a no hoe hitovy hevitra ny hoe ny tena sy ny mpitsara tao amin'ny CES satria zao hitanreo tsara tamin'ny gazety amin'ny gazety ihany mantsy ny hitako azy ihany koa fa de hoe nazareo tao izy za de tena isy adihevitra be mihitsy zany adihevitra be mihitsy tao zany hoe tsy mitovy ny hevitra zareo ary za mino a fa ny didy nivoaka teo iny na hoe are iny a tsy ataontsika hoe izy rehetra nandany iny zany hoe tsy unanimité iny fa majorité zany hoe ny maro anisa no nandany iny raha fietritra eritreretako zany a fa mino mihitsy a za mahafantatra tsara ny toe-tsainy ny ankabiazany le mpitsara ao maromaro moa misy mpiahatra ao ary misy koa aza moa zany atao hoe
directeur de mémoire antena koa tamin'ny andro fotoanandro zany de takan'izany zao de inoko fa tsy hoe hotratran'zany hoe tsy ampiatra ny lalàna zany fa hoe rehefa zao ny lalàna de tokony zao nampiarina lalàna zany fa tsy de ijerena tavan'olona mihitsy a le lalàna fa de tena tokony ampiarina mihitsy nizy anizy iny a zay masy mahatonga le olona teny amle hoe radio trotara teo rehefa madinika zany ary io tsy hafan'zany zany le hoe momban'le kolikoly io zany mahatonga ny norvégienne sy nampitsony a bianco satria hoe ny bianco zany a de hoe ny olona mitraponja de trondro madiniky ihany fa le trondro vavety a sy tafiditra any zay la zany dareo natonga ny sairana izy zao bianco satria zao raha ny vola ampiasain'ny bianco zany a tena miena mihitsy satria reo ataontsika hoe mpamatsy vola veniverana zany de niara mihitsy izy satria zao hoe ohatra de tena hita le tena fiasany de izy zany nefa za moa zany de mahita fa tena miasa ny bianco ary ataontsika hoe efa maro ny dossier zay ataontsika hoe fa vitany bianco fa hoe aiza ny fandehan'le dossier zany io zany sy afatana zay hoe fandehan'le dossier fa maro ny dossier nataony tao amin'ny bianco zany isan'ny ratsapitra tsarana iandrasana zavatra marobe am'izao fotoana izao ny CES any daholo zany maso ny mpanara-baovao am'izao fotoana izao olo-pirenena tsotra lahy miariny aiko zany ka inona ny andrasanao amin'ny CES zany a ny voka-pifidianana aloha ny andrasany rehetrarehetra voka-pifidianana ofisialy fa raha ny hevitrao tahaka ny ahoana ny tokony hoe toe-tsaina hoentin'ny CES zany a miatrika ny ireo zavatra andrasan'ny olona ireo sy mamoaka ny mpifidiana manoloana an'izay nylazay ny ray aman-dreny tato zay hoe tokony iaino tsara ny fefetreretana sy tena hiatrika ny raharaha ny amampitsara azy ny zavatra andrasako manokana moa zany amin'ny masolo tena ny olo-pirenena anahy hoe amin'le fifidianana teo zany ohatrany marina ihany hoe tokony iain'ny feon'ny fieritreretana izy satria olo-pirenena koa mantsiry zareo na ao amin'ny CES ary de manaraka an'izay zay zavatra tokony hoe ara-dalàna zany hoe legal ny tokony mba jerena raha ohatra hoe araky ny resaka teo hoe fampiasana fitaovam-panjakana sy ny ohatra zany tokony mba mijery izy hoe marina ve le izy nisy ve le izy io zany ny tena marina tokony resaka hoe preuve zany resaka proof de izy moa zany mahay lalàna za moa zany tsy mahay momba an'izay lalàna zany fa de hoe tokony manaraka an'zay lalàna napetrany lalam-panorenana hatramin'izay zany izy hoe tia no manara-dalàna de tia no ataoko sady mba mijery koa izy satria le niteneniko tao olo-pirenena koa izy eto amin'ny firenena Madagasikara ihany koa de ho an'azy tombontsoa anazy koa zany le izy sy ho an'ny malagasy rehetrarehetra de manaraka ny lalàna zany izy de ny feo mifieritreretana amin'ny maha olo-pirenena anazy fantaniko ny fanontaniana zorazana masy hoe raha izay zany zava-misy anaraka amoaka didy araka ny lalàna ny CES tsy misy resaka politika iahina na mety ho atahorana ve indray ao ambadika izay zay mahatonga milaza ho ahy hoe na inona atonga za zao aloha tsy afaka niteny hoe afa-po tam'le didina vokan'ny CES fa tsara angamba aloha enikajy andray androany mba ahatsonoro zareo de antaniny izy hoe tsy maintsy iezaka mihitsy andray androany ho iaho satria anisan'ny fanontaniana mba manitikitika ny olona rehetra angamba hoe fa maninona tsy mba niraisiny zareo en considération mihitsy le zavatra nylazain'ny andriamatoandro Rajoel ary maninona tsy niraisiny zareo mihitsy ko le interview an'Ingare Boza Julien ajaniko iny resaka iny fa ny mikasika ny hoe tanàna tan-dalàna olana politika efatra tapitrisa mahery kely na latsaka kely raha tsy diso ny olona no fidy vo nresantsika teo hoe tsy ary fomba iny fifidianana iny fa za mino fa na tsy ary fomba ary ny fifidianana iny anisan'ny tsara ihany iny hatramin'izay fifidianana rehetra hatramin'izay ny antony mahatonga milaza an'izay de zao mebetsaka mifangararana amin'izao fotoana izao noho izany mitombo mitsikera fa nisy ny ezaka natao nanatsarana azy ny fisian'ny KMF Knoe fotsiny de efa fanatsarana satria miena zany ny olona afaka miopefy ny fisian'ny olotsotra ohatrany akeo manaramaso hoe tandremo fa tratranay nareo amin'ny manaraka angamba iena koa amin'izay fotoana engany ka iena ny olona miopefy ko fa na tiana na tsy tiana malagasy efatra tapitrisa no niteny tamin'iny mifidy nandatsabato de rehefa avy eo misy fitsarana ny eken'ny rehetra io fitsarana io
laza hoe zao ny laza na hilaza hoe zao ny dida voakanay. Tsy misy olom-pirenena eto Madagasikara manandanja no zany malagasy efatra tapitrisa izany na iza anarany. Tsy misy fikambanana politika eto Madagasikara manalanja no zany praitandrazana efatra tapitrisa zany na iza anarany na iza mpanao politika. Noho izany tsy maintsy ekena io na faly ianao na tsy faly ianao, tsy maintsy ekena iny satria zay no faneho-kevitra nataon'ny malagasy. Za zao anisan'ny tsy faly fa manaiky fa ny zavatra fangatahako fotsiny de hoe tsy maintsy avozina ny zavatra maro hafa zay nitsikeraina teo hatramin'izay. Nareo eo anivon'ny fiarahamonimpirenena ve zao efa mieritreritra hoe inona no atao zany ao anatin'izay fifampitaizaina ao anatin'ny tanitandalana zay rehefa mivoaka ny voka-pifidianana ka misy ny faly misy ny tsy faly izay maty zao fanontaniana hoe anahoany ty firenena ty. Eo ampendrasana tokoa tsika amin'izao fotoana izao hoe ho inona ny vokatra ofisialy zay avoakan'ny CES dia akintsika fahendrena izy ireo moa mba ho tena hoe ny sincérité de vote marina no avoakany ao amin'izay voka-pifidianana ataony eo. Dia misy koa nefany adidy izay anaovanay antsoavy ny olom-pirenena rehetra satria ty fifidianana ity verina kely hoe be dia be ny vahaolana izay efa notadiavintsika hoentina moana ny firenena atao anatin'izao hoe krizy lalina izao. Dia nekena ary hoe andeha anisan'ny lalana iray, anisany hoe ao ny fifidianana, tanteraka somatsara izy iny. Ny olom-pirenena rehetra no nomena alalana aneo ny safidiny. Ka rehefa nomena alalana izay olom-pirenena izay, tsy mijany eo amin'ilay hoe fandrotsaham-bato ihany zany no adidy izay miandry ny olom-pirenena. Fa anisany mipaky azy ireo ihany koa takiana amin'ny olom-pirenena rehetra dia ny andrasana ampitoniana sy ampahamendrehany malaza maneran-tantsika hoe ny malagasy dia olona miavaka tokoa dia izay no ilazako ny hoe ampahamendrehana tena miandry amin'izay ampitoniana izay voka-pifidianana misy eo satria maro ny feo mandeha atsy hoe andeha hitarika ny olona eny an-dalambe dia raha sanatria ary ve zany hoe tsy mifanaraka amin'izay noeritreretiny sasany ohatra ny voka-pifidianana eo dia irotsaka an-dalambe indray ve tsika rehetra dia ny mizaka ny vokatra izay isika rehetra ihany no tavela eto dia izay no iantsoana atsika malagasy manam-panahy rehetra hoe miandry ampitoniana sy ampamendrehana ny voka-pifidianana izay misy eo dia ezaka indray tsika ho avy ny fikarakarana ny deuxième tour dia miroso any amin'ny hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika amin'izay ihany koa. Miandry ampitoniana dia miandry ampilaminana ny voka-pifidianana fa misy koa zao miandry mpitaintainana hoe sao dia ho disqualifié ary ny candidat-nay sao dia iova tamiko hoe inona daholo no mety ho sarisary mety hitranga raha ohatra ka tena manao ny asany zany araka izay hoe lalàna. Ny CES mantsy efa nisian'ireny fanapahan-kevitra niraisiny ireny teo aloha candidat telo nalany dia teo hoe efa nijory ihany zany ny CES atao anatin'izay inona daholo ny kisarisary mety hitranga professeur amin'izao zava-misy. Raha ohatra aloha ny fandehany ataontsika hoe ny fomba fisarana fisarana avo na ny ataontsika hoe jurisprudence de la HCC zany dia hatramin'izay aloha sisy mihitsy le hoe didy fisarana navoaka melo ohatran'izao zany hoe tonga dia efa marana sady milaza sady hoe zany hoe moa ve tena voadinika zao tena voadinika tsara zany le izy raha za masy ny fomba fanao zany raha ohatra ohatran'ireny zany raha ohatra misy zavatra tsy mazava dia misy didy fisarana savaravina dia saina mitondra profo asana ohatra hoe manamafy le profo le olona na mbola misy karazana hoe fanakarozana fehiteny zany na toa-kevitra atao zany zay le hoe didy fisarana savaravina dia any hoe didy fisarana mieloha ny tena zany andrariny fa ny zava-misy zany dia hoe any amin'ny fifidianana isam-pirenena sasasany dia misy le ataontsika hoe motion préjudicielle ohatra fotsiny ataoko ny tany Rwanda satria moa ny tena tany ny Yougoslavie zany ary amin'ny cour pénale internationale amin'izao fotoana zao zany dia misy le motion préjudicielle zay dia milaza zany meloa zany ohatra le hoe olona voapangy zany hoe zay ozy dia efa milaza dia meloa zao
tsy mana fahefana itsara ty fisarany ty noho zao antony zao zay le atao am'son préjudiciel satria io kosa momba fahefana mitsara zany de tsy maintsy fatira milo kosa hoe mana fahefana vyasa tsy mana fahefana itsara digna defa tonga defa tsarainy le fisarana resapireneny hoe mana fahefana tsara zay satria zao ny antony satria zao ny antony satria zao ny antony ka ny za koa tsy mindazany hoe sokotsy atao zany hoe fa zay fotsiny hoe voadinika tsara mihitsy ve le izy a ary moa ve nalainy anivitra an-tany sy ikirana ndra ohatran'zany satria zao zany hoe mombany hoe faniliny zany masina hoe disqualification zany hoe karazana sazy sanction ka raha ohatra sazy a raha mombany amin'ny takany hoe fisarana araky ny rariny sy ny hitsy na hoe procès équitable de tokony samy mena fiterena daoly a nandany sy ny akilany raha ohatra zay natao zany a de fa samy afa-po daoly izy am'izay fotoana zay fa raha ohatra ka tonga de hoe tapitapoka ny latsaka didy a ohatran'zay maso no mana fa za koa tsy hoe tsy mety nataony hoe namoaka an'iny satria manao karazana zay moa zany de misy hoe misy fomba fisarana vaovao a asana anaraka an'izay moa zany ny fisarana lampandrenana aorina na hoe hitanany taloha ihany le hoe dipitsarana savaravina aloha fa fanao koa zany le hoe atambatra miaraka rikatra koa le izy hoe joint l'incident au fond zany hoe amin'ny fotoana moana ny dipitsarana de hoe tonga de fa zay na fo hoe ranotya no izao ny atony zao raha ohatra tena hoe voasazy izy zany disqualifié de tsy mahazo naiky izy a fa de misondra ny manaraka zay zany no hoe mety ho azo atao zany fa zany hoe ao ngamba zay mety nitagnany adevitra le hoe nisan'ny adevitra atao zany a zay zany anankiray a momba ny ataontsika hoe pacady na hoe procédure fa ny isan'ny adevitra anankiray keo de hoe le hoe move tena nampiasa fitaovam-panjakana izy na tsy mivantana izy raha fa hoe akolaka na nampiasa herim-panjakana izy a na tsy mivantana izy raha fa hoe akolaka zay keo zany a mety ho adevitra atao koa zany zay satria araky le raiky tao le hoe am'le fampiarana indininy fahinipolo le hoe fisaisana tsykomba ary indrindrindra zany a raha ohatra zany hoe anisan'ny ao anatin'le hoe voafeny andininy fahinipolo le hoe famezana baiko zay izy mety misy famezana baiko zany hoe iny zany tsy maintsy mila fandalinena koa zany le izy a fa tsy hoe tokony mamaiky zany nanao an'izy raha araky nieritreritro zany io samy manana nieritreritry fa ny tenako zany a manokana hoe raha ohatra koa mbola fisarana de tokony mitsara araky ny lalàna ary araky ny rariny sisiny a ary io moa zany de fa hoe malaza mihitsy am'izao fotoana zao any amin'ny fisarana isam-pirenena indrindra amin'ny fifanarahana momba ny feny zareo anatin'ny vondrana européenne zany na hoe convention des droits de l'homme zany de misy a le hoe fisarana ny Strasbourg zay tena masika mihitsy amin'io le hoe indrindra momba le hoe tena marary ny sisy a le fisarana aminatin'ny fampiarana lalàna fa tsy mivoaka an-dalàna akory zany somary manetikitika kely azy ty professeur hoe azo antoka ve ny CES maleo tena ve ny CES aloha tonga de avantako ohatr'zay safady ankasa tiako tsindrina kely fotsiny amin'ny zavatra nylazainy professeur atao ozy izy hoe raha ny rariny sy ny hitsiny tokony noenona ny an-daniny sy ny ankilany aloha aloha marina fa tsisy ny enonay mihitsy a nangataka zay hoe mba enoy ny mba anana audience zay lika mba hahafahanay manazava ny dossier napetrakay fa tsy nomena anay zany zo zany zay ary zay mantsy zavatra azo atao mihitsy zay raha amin'ny lalàna mikasika ny fisarana lampandrena le hoe ifanatrehana izy a namotra hoe mifanakalo toakevitra na feikevitra mémoire na hoe conclusion zany io zany a ny mémoire moa lazany azy keo a de zay zany de hoe mba samy efa afa-po zany ny an-dana sy ny akilana zany satria ozy a hoe raha zavatra miendrika sazy de tokony hoe tena lalinina mihitsy de izy zany a voaboasana mihitsy a fa tsy mety kosa le hoe manasazy olona nefa ataontsika hoe araky nyvalazan'ny rahantokery théâtre hoe tsy ampy miprofo zany hoe les preuves zany les preuves ary io amin'ny fisarana de zao ny tena ataontsika hoe olana zany a de eton'le fitarana profo a ary zay indrindra ny tena ilana le hoe tokony fanasika an-dany sy akilany a ary fa fanasika eo izy de hoe ahoana ny tena an-dany sy akilana zany am'izay fotoana zay azo ndrehitra atreha ny fifanatreha io azo atao ny hoe ny tamin'ny fotoanandroko zany de hoe azo atao raha ohatra ka misy mangataka le indrindra misy manana matetika moa zany manana piaro izy avocat izy a de mangataka le avocat mangataka iplaide misy izy zany io mangataka misy izy a anao plaidoirie misy izy amin'ny manino zany satria efa natao manokana ihany iny ary zay ny amin'ny fisarana isam-pireneny ny mikasika ny ohatra hoe le motion préjudicielle za moa zany tany
atao ny lehibe fampanaovana tao Kigali, zany hoe chef de parquet tao Kigali zany. Dia anisan'ny ataontsika mifanandra tamiko misy avocat américain zay Carnavache, tsy adiko mihitsy satria zao rehefa ohatra resy izy dia satria ny any no nahazoaro zany dia lazay tany amin'ny lehibeko ta fa hoe lazay manompazo ny manimbazimbazo satria lazay zay hoe aza dininao izy fa tsy nalàna américaine any no ampiasaina eto fa fitambarany ro lanisy rehetra zany hoe plusieurs systèmes juridiques ka ohatran'izay zany hoe ohatran'izany dia efa nisy avocat koa tao ny avocat zay le hoe Carnavache avocat zany hitanao zany fa dia ohatran'ny hoe ifanatrehan'ny biso maro zany zavatra zany. Cynthia, misy fanontaniana ohatrany tianao apetraka amin'ny professeur zany momba le hoe amin'ny zava-misy anao zao fotoana zao? Tsy dia hoe misy fanontaniana zany fa ohatrany hoe hitako hoe manaiky an'ilay zavatra teneniny aho zany tena ohatrany hoe pour an'ilay zavatra teneniny aho zany au niveau an'izay rehetrarehetra zay hoe fifanatrehana sy ohatr'izay hitako hoe zay zany zavatra mba ahitana kokoa hoe pour mettre un peu de lumière zany sur tout ce qui se passe hoe preuve tena hoe tangible zany hoe le olona mifanatrika sy mifanazava zany izay raha za manokana. Ny fanontaniana olo-pirenena maro ihany koa misy an'izay preuve tangible zay ve anananareo ianao le olotsotra nanao an'le requête hoe disqualifié ny ty candidat ty ohatrany ahoana ny eritreretanao fa lanjany le preuve ampelantananao? Ny atao taratasy napetraka ihany a dia sary a milaza hoe io misy fitaovan'ny RNM nampiasaina tany Tomasina fa volombelona milaza hoe no baikio ny responsable communication zareo ampiasan'io fitaovana io a anaovana propagande an'Andriamatoa Rajaonary Mampianina nampiasaina ny tomobile ny responsable communication tany Tomasina batana n'io entan'io izy hitondrana azy tany amin'ilay toerana nanaovana fampelezan-kevitra. Zay zany aloha mikasika an'iny zavatra raha iny. Proof faharoa vavolombelona mijoro chef de région nalanjorofo nanome baiko amasom-bahoaka hoe tsy hoe nanome baiko fa nanao fampelezan-kevitra amasom-bahoaka hoe ity ny candidat mpanjakana tokony ho fiditsika izy amin'io chef de région Amperinasa. Ny proof manaraka raha ny olona rehetrarehetra nahita dia ny interview nataon'ny filohan'ny Rajoelina tany amin'ny Le Monde sy tao amin'ny RFI milaza hoe izaho Andriamatoa Rajoelina dia manohana candidat Rajaonary Mampianina ary nampanohana azy tamin'ny alalan'ireo ministra namako. Zavatra mazava be ne zany fa tsy hoe kory misy zavatra akolaka nahoana. Ny interview nataon'ny Ngare Boza Julien tamin'ny radio dia milaza mazava tsara izy hoe izaho namany Rajoelina dia mampifidy ny candidat mpanjakana Rajaonary Mampianina. Tsy misy interprétation possible zany, ce sont des faits ozy izy mivaza zavatra nisy ary zavatra misy proof misy vavolombelona. Dia zay no mahatonga anay mba malahelo ihany zay satria raha ohatra nanaka mpisolo vava nisy mpisolo vava namana hoe andeaontsika mba hiplaider an'ilay izy eo amin'ilay cour responsable mba hoenon'ny olona ny zavatra olazaina indrisy nefa fa tsy mba nomenanay zany zo zany dia zay mbola mahatonga an'ilay izy hoe mbola tsy ary fomba le tantandalana satria zany misy zany olom-pirenena rehefa olom-pirenena tsotra izy ka miady amina manam-pahefana amin'ny resaka zony resahana fa tsy hoe miady manao tontondry akory raha miady amin'ny manam-pahefana dia ohatra mbola voilikilika ihany le zoan'le olotsotra. Le proof teo misy lanjany ve zany hoe tsy tsara ny hoe satria namana dolo zany zareo zany fitsara namana doly ary araka ndraiky anareo a dia ozy hoe na ny mpisary rehetra tsy hoe mpisary rehetra koly hoe minokolokoly a fa za dia tena mahatsapa mihitsy fa tena hoe mpisara manao marina mihitsy a ary vonina hiezaka manao marina mihitsy a ny mpisara maromaro a ny vonina manao an'izany zany ary fa mitombo ihany a ary tena hafaliko mihitsy mahita ny mahatsapan'izany fa hoe mitombo mihitsy a ny mpisara vonina hiezaka anao ampiasa ny fahamarinana zany. Dia io zany a ary zay ngamba tena ilana fanazavana satria na ho an'ny mpisara rehetra na mpianatra lalàna ohatran'izay zany a misy fahamarinana anankiroa. Misy atao hoe vérité légale na hoe fahamarinana araky ny lalàna. Misy vérité des faits na hoe fahamarinana araky le toe-drahana toe-javatra misy. Ka ny amin'izao fotoana zao zany a dia ny lalàna isam-pirenena ary izay niraisika eto Madagasikara rehefa hatramin'ny 2020
tamin'izany mbola secrétaire général atao amin'ny ministère fisarana le hoe ampisiny zay le hoe ny fahamarinana araky ny tena javatra misy le hoe vérité matérielle des faits. De efa nampidirana ndraiky io satria efa tamin'ny didy volana raiky mby folo aogostra izy io a 2024 de nampidirana ndraiky io atao amin'ny andininy fa 7 ao amin'n'ilay lalàna Feijour larana fa 4 tsipika aotra enapitelopolo tamin'ny voalohany volana oktobra 4 io zany le ataon'dareo hoe raha sendra makeny amin'ny anosenareo de hoe pile zany hoe pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi pour violation des préceptes généraux de justice et d'équité sur la base de la loi zany hoe misy tsy aradrariny tsy araky nisiny a raha tena tsy hoe zavatra misy kanefa ao anatin'ny lalàna izy zany le izy a satria ny teny matsizy teo hoe fait il y a des faits de fiteny moa zany raha ohatra ataontsika teny français de hoe il y a des faits patents zay zany tena raha amin'ny teny français zany a ka iny moa de anjaran'ny fisarana manokana momba ny fifidiana mahita an'izay zany a fa zay zany le izy hoe tokony hiezaka zany a ny fisarana malagasy a amin'izay le hoe fahamarinana araky ny tena hoe zava-misy araky ny toedara fa tsy hoe fahamarinana araky ny lalàna raha araky ny lalàna fotsiny matsy a no ataontsika hoe le fahamarinana hoe vérité légale de am'izay fotoana zay a mety misy vonitsindra général misy ataontsika hoe atsony pahilalàna anak'izy amin'ny teny français hoe injustice criarde zany hoe tena misy tena tsy aradrariny mihitsy zany a lay fisarana ny ara-dalàna zany a de zay zany mahatonga ny hoe tokony hiezaka am'izay zany a ary ny fisarana malagasy a am'izao fotoana zao a de tena miezaka am'izany de miezaka am'izany tokoa hoe mba tena hoe tena mpanjaka ny tena ny hoe ny fisarana araky ny lalàna ary araky ny rariny a sy nisiny ary araky ny toezavatra tena misy zany satria betsaka mihitsy zao le hoe ataontsika hoe ataontsika hoe pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi momba ny lalàna fotsiny fa tsy manana mihitsy fiatraikany amin'ny mpiady fa ty le ataontsika hoe piliny ty zany hoe io zany dinary inenosena zany io zany de le hoe amin'ny tena zava-marina mihitsy mety nanaraka ny lalàna eny angamba fa asa somary tavozavoza tamin'ny voalohany a na sanatriny vava nisy ataontsika hoe tsy tanila kely le mpitsara ka iny sarotra mijery an'le hoe ahoana moa tanila le mpitsara rehefa mivoaka le didi-tsarana zany ka mety araky ny lalàna le namoany didi-tsarana satria zao raha ohatra ianao manao fangatahana fandravanana hoe pourvoi en cassation de ohatrany mitsara le mpitsara ianao zany de namoaka didy kanefa ny sarotra hitana hoe ahoana moa ny tanila le mpitsara fa ny olana atrika le raharaha mahafantatra kosa hoe ny tanila le mpitsara zany ndraiky koa le olona tsy mahatakatra hoe zao ny voarakitry ny lalàna momba n'izy io de izay ko ny anakiraiky io zay manaiky nareo anivon'ny fiarahamonim-pirenena inona ny taony hoe teboka maromaro na vitsivitsy tokony ho atao lara-pamehana zany am'izao fotoana zao ao anatin'izay hoe tanitandalàna fa indrindraindrindra ho amin'ny fahaleovantena ny fitsarana mba hitsara araka izay hoe zava-misy akoatrany ma hoe araka ny lalàna voalohany indrindra alohany a ma hoe mpanabe olom-pirenena dia mitodika foana amin'ny hoe olom-pirenena tokony homena sehatra homena lanja lehibe zay maha olom-pirenena ny tsirairay izay ny olom-pirenena no tokony ho ary fanina voalohany indrindra amin'ny hoe fanajana sy fametrahana ny tany-tandalàna ny olom-pirenena no tokony ho ary fanina ihany koa amin'ny fanaraha-maso a sy famerenana le ohatra hoe famerenana mpitondra mba anajatra any an-trany zay hoe hiaina ao anatin'ny tany-tandalàntsika dia eo ihany koa araky nefa nytenena tany aloha hoe tokony hipetraka mazava tsara ilay fihavahana fahafitsinjarany hoe samihafa ny fahefana mpanao lalàna fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpitsara le fisarahandreo rafitra anankitelo ireo zany tokony hipetraka mazava tsara dia tokony samy aleo tena ny fahefana politika tsy tokony hitsabaka amin'ny fahefana mpitsara satria zay no mahatonga ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe manjaka ny rahantsika nanaraka tamin'ny fampahalalam-baovao hoe fitsaram-bahoaka satria ny antony dia vokatra ilay hoe tsy fatokisan'ilay olom-pirenena intsony hoe mahaleo tenany zany rafi-pitsarana zany a ary tena ny lalàna izay mipetraka misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia natao hiaro anazy ka
lasa mironany amin'ny hoe fitsaram-bahoaka izay asany eo moa professeur malala anazy tsy tokony izy zay raha eo anatrehany hoe lalàna ny zon'olombelona tsirairay tsy tokony hipetraka kanefa vokatra ilay tsy fanajana lay fahasamefa mpahefana dia lasa tsy manana maha izy azy tsony ilay fahefa-pitsarana. Andinika ilay hevitra maro samihafa dia hoe ohatrany hoavitra ihany ve ty firenentsika ity zany raha ny fitsarana sy ny politika no apetraka ambony mizana dia ranjaina eo dia mifangaro sy ny sisa mifaningopaka sy ny sisa dia mpanao politika manindry ny fitsarana le fantariko teo professeur mety ala eo tena ihany ve ny fitsarana ny CES indrindra manoloana n'ity vokatra andrasany ity. Zany hoe toujours que aloha ny tenin'ny secrétaire national moa zany national ny KMF-pneu teo zany a ny hoe satria zany a tsy maintsy katsatsika mihitsy hoe ahoana ny atongavantsika zany hoe tany-tandalana fanjakana tandalana zany. Ty le fanjakana tandalana ty atsotra manahirany fa satria hoe tokony mitady voambolana vaovao zany a ny akademia ngamba fa hoe raha vao mifanjakana dia ohatrany hoe manjakazaka zany. Ary zay mantsy a nataontsika hoe ny fanohitra amin'ny fanjakana tandalana dia fanjakana jadona état de droit état policier ro zany fanohitra reo zany ka ohatran'izay zany le hoe samy mikaroka an'izay dia ao zany a le olo-pireneny tafiditra reo zany a ny fiarahamon'ny-pireneny dia tafiditra reo zany a ny ataontsika hoe ny mpailalàna tafiditra reo zany a mpikirakira lalàna tafiditra ao a ny fikambany isan-karazany tafiditra ao a ny syndicat tafiditra ao a ny foloanda ny polisy ny miaramila sy ny karazana zany a zany hoe ary tafiditra ao a ianareo mpikirakira vaovao a ny mpanao gazety na ny hoe mass media zany a zany a tokony hiara-iasa tokony hianana toena hoe volonté zany zany hoe tena manana zay hoe finiavana mihitsy a hoe ametraka fanjakana tandalana marina na hoe tany-tandalana sika eto Madagasikara. Fa ny teny tao moa zany ny secrétaire général ny national ny KMF-pneu le hoe politika tokony sy diety tao raha sy diso angamba raha tsy hoe nana dia mbola mipetraka ao amin'ny salle de pas perdu ekatranao siriny hoe raha vao miditra amin'ny fisarahana ny politika dia mivoaka ny fahamarinana zay zany a tokony tadidina mihitsy zay ny zavatra mitranga eto amintsika ary saika ho antaniko ny ramatokely Saintia hoe ianao zao mpianatra mifanerasera amin'ny tanora maro samihafa mbola azo antenaina ve zany hoe politika tsy hiditra amin'ny fitsarana zany raha isika na ny génération na ny taranaka ankehitriny sa hoe mbola iandry taranaka roa na telo any aoriana zay vao azo apetraka zay. Raha izaho aloha mieritreritra hoe mety hoe mbola iandry kely satria eo au niveau an'izay zany raha ohatra hoe manana fahaleovan-tena zany ny ny fitsarana manokana zany manana fahaleovan-tena dia mampiatra an'le lalàna amin'le on va dire hoe politicien ohatra dia nefany misy resaka crainte foana zany ao dia c'est un truc qui va pas changer satria par exemple hoe matahotra izy amin'ny place misy anazy sao dia voahozongozona satria ny manam-pahefana zany afaka manao an'izay amin'ny toerana misy anazy dia zay zavatra zay nefa ohatrany hoe tsy hiova mihitsy fa anana pouvoir envers les gens fitsarana foana zany ny politicien hoe manam-pahefana ambony dia tsy maintsy hisy foana zany zay crainte zay envers eux zany na dia hitsara hitany zany fa tsy mety le izy dia izy hitsara nefa mifantany hoe fa atao rehefa misy hoe manao zavatra tsy tiany ianao dia efa tsy tiany zay dia il peut hoe se venger zany dia nefa n'izay zavatra zay ohatrany hoe eritreretiko hoe tsy hiova mihitsy fa anana pouvoir envers ny mpiasa-mpanjakana foana ny politicien ambony dia sarotra be zany ny andeha ianao zany aty ambany dia andeha ohatrany hoe anozongozona ny any ambony dia nefa ny any ambony afaka tonga dia manala anao ohatr'izay zany dia zay no mahatonga ana mieritreritra hoe mbola ho ela be zany mbola ho sarotra be efa mandeha ny fotoana zao ary omeko fitenena ianao zany zao manoloana ny filohan'ny CES amin'izao fotoana zao dia amoaka ny ao am-ponao ianao amin'ny maha-olo-tsotranao zany satria kiondalany ty olalovan'ny Madagasikara inona zany zavatra mba ho teneninao raha hoe manoloana anazy satria eo am-pelantanany CES ny valim-pifidianana ny voka-pifidianana raha ianao ny anontaniana an'izay dia ahoana ina anambaranao
dia za zany raha ohatra hoe manoloana anazy zany izy dia zavatra teneniko anazy ohatrany hoe olona makany amin'ny hôpitaly zany hoe zahay zany zay olon-tsotra zany olona marary fa vavaona fahafatesana fa tsy manam-bola tsy manana ny ariary na vidy fanafody na omena mpitsabo des décisions envers les médecins hoe est-ce que ils vont prendre en charge ve hoe andeha anao ny asa ny zavatra ina moa zany ny fianianana ataony zany hoe andeha anavotra ny ain'ny olona zany même sans rien avoir en retour dia hoe ohatran'izay koa zany ny CES hoe zahay zany olon-tsotra manantena zany zay hoe isy zay filaminana au niveau politique zay satria efa ça fait 4 ans à peu près zay dia za zany mba mangataka zany ho ana manokana maha olon-tsotra anah hoe mba hijery izy zany hoe ny fahamarinana voalohany indrindra dia amin'ny maha olo-pirenena anazy koa na dia ataoko hoe tsy olon-tsotra izy fa olo-pirenena koa izy dia Madagasikara indrindraindrindra hoe fa firy taona zay milatsaka ambany tena hoe ambany zany na dia efa parmi les pays hoe on va dire hoe sous-développé arany dia vao may zany ma sous-développé zany Madagasikara dia mba angatana zany CES mba hanao zay zavatra hitany hoe mety arajariny zany dia aleo tena zay zany fangatana avy ato mikamefokonao hoe fantaniana mitovy amin'izao fotoana izao any amin'ny CES moa zany zao mibaolina any no mifantoka amin'ny masony rehetra dia ny antsoina mpikambana namana rehetra ao amin'ny CES hoe aoka hitsara araky ny famarinana ao anatin'ny tsy fitanilana sy tsy fitongilanana izy ireo satria zay no andrandray ny vahoaka maro anisa amin'ny famoahany voka-pifidianana zay ofisialy ivoaka eo dia ankoatran'izay ihany koa hoe ho an'ny olo-pirenena ihany koa mbola tsy mitsahatra mamiamanao antsoavy mamerimberina hoe ninina zava-misy dia efa afaka naneho ny safidy ny vahoaka malagasy afaka nifidy moa tamin'ny fotoana iny dia tokony ho andrasana ampitoniana sy ampilaminana izay vokatra mivoaka eo andreo matozo razanamasy inona zany zao mbola atenaina miaraka amin'ilay fanontaniana teo hoe raha ianao manoloana ny voaloha CES dia ny atsakilan'izay le raketina apetraka iny moa zany le raha iny no mivaly inona ny mbola atenainareo zany zao atenainao manokana manoloana an'izay hoe fangatahana amin'ny fanarahany lalàna napetraka reo teo ampelantanana fitsarana zay amalikely ny lazain'le anabaviko sy ny tiatetsy ahako hoe tsisy atenaina ntsony za milaza hoe ao anatin'ny fanantenana tanteraka amin'izao fotoana izao satria isika tsirairay avy no hitondra ny fanovana eto amin'ity firenena ity fa tsy olona avy any ivelany akory na manam-pahefana vetsy na averoa ka anio ianareo mpitsara ao amin'ny CES no manana ny fahefana hanovan'ity firenena ity raha sahanareo ny makadidy sahanareo ny mandray andraikitra milaza ny marina tonga milazain'ny professeur teo hoe la vérité des faits lazao ny zavatra marina dia tsara ao araky ny rariny sy ny zavatra marina ny zavatra tokony ataonareo dia rehefa avy manao an'izay nareo dia afaka mijery fitaratra isa maraina milaza hoe rary ny zavatra nataoko ary minoa marina fa ianareo nitondra fanovana eto amin'ity firenena ity eny azy professeur angamanao marina azy ny fanontaniana teo misy hoe fitoniana amin'ny tontolo politika fitoniana fiverenana lamina ara-tsosialy nrariny sy nihitsiny fiofieritreretana mivezivezy daholo zany rehetrarehetra zany tsy isika kory hoe ampiaratra ny CES fa fanontaniako hoe afaka miaraka ve professeur izany hoe sady fijerena ny fitoniana ara-politika ny fanarahana ny lalàna zany sa hoe rehefa fanarahana ny lalàna dia tokony rehetra no manaja an'iny rehefa avy eo inona ny zavatra andrasanao amin'ny CES na ny tokony fihetsiky ny CES zany zao amin'izao fotoana zao asady amin'ny araky ny hevitra maro teo moa zany zao tena efa latsaka katerena mihitsy ny firenentsika ary efa lalina dia lalina mihitsy dia crise araky ny voalazan'ny ramato secrétaire zadato zany ka tokony atao zay anarenana an'izay zany za kory sanatritry hoe tsara ny CES na hoe médecine na hoe azany hoe hitoraka voninkazo ny CES fa ny ady zao tena ataontsika hoe ekinany zavatra maro ny voka-pifidiana zay andrasan'ny olona zany ka mbola averina ihany arafa ny teninao namako reo moa zany no hoe
aoka ianareo zany a itsara araky ny lalàna araky ny famarina araky ny fiainanana ataonareo a araky ny feo ny feriretanareo satria zao raha sanatriny eka hoe noho ny ataony anakiray aminareo nandroany anakireo de hoe na tokany hoe voana le zavatra ka mahasanatry engany tsisy zany hoe korotana firenena dia mety enentsika anao ny eritreritrao ka izao matsy ny matoka hiteny an'izay araky ny farazaiky tao moa zany rehefa nanontany moa andriamatoa nasantany izy angamba fa nrazaiky ny fomba ampitsarany zany li zany a ny hoe misy olona angamba nangataka na solovava nangataka ny hoe azo mangataka mba hoe ifalatrehana ry izy a ary mba nazavazava nanao plaidoirie zany nisy mpikambana tao CES tsy nanarana zany de laza hoe azo atao zany nefa nahazo lavina inko za re raha ohatra ka mba azo atao re aza lavina ry zany marina reny tena tediavisika alova tena marina ny ivoaka fa zao le fitonina raha politika na fitonina ara-piarahamonina tsy isy io raha tsy eo anatin'ny fahamarinana ary eo anatin'ny tena hoe fampiarana lalàna satria zao raha tsy misy a ny ataontsika hoe tantandalàna de tsy isy fa anahirana ihany a zany hoe ametrahana iverana atsika amin'le ordre considéré teny antsika am'izao fotoanazao zany a ka nia zany ny angaviko aminareo zany de hoe raha mbola misy azo atao inkio ka raha mbola tratrika ihany le fetrandro zany raha misy mangataka ny hoe aleo reny isy ny tsarafatsarana bebe maso aleo reny mba hiteny ny avocat aleo reny mba anazava re zay naniotsosaka aleo raha te nanazava izy a aleo izy anazava de afapo izy raha resiny izy ka rehefa afapo izy tamin'ny fitenenana de mipetraka ho azy izy fa raha resy izy nefa nakombona ny vavany de malahery io any izy zany a ka zay zany hoe ngamba tsy tsarotrany hoe manome fahampoa zay olona mitanena ary indrindrindra ngamba fantareo tsara fa hoe amin'ny lalàna mazava tsara fa na ohatra zany tsy nametraka fitorina le olona ka mihitanareo zany fa misy tsy manara-dalàna be mivandravana be zao de tonga de azonareo atao le hoe contrôle de légalité hoe ty tena tsy manara-dalàna ty katra de tonga de foanana ny an'ny mivatoatran'izao ka ampiasao koa le contrôle de légalité am'izay fotoana zay zany miasa ny vérité de fait miasa ny vérité légale de miaraka amin'ny tambatra dao zay zay ngamba ny mety mahafapoa ny olo-pirenena rehetra eny ary tompoko lasy tompoko vavy ny fotoana moa zany mandeha de mandeha efa tapitra sady ny orana fa atsika dimy mena da mianaka ny fampiresaka teto ny zana resaka na intsy araka izay hoe siatra misy ny tsirairay zay ny nitondrana ny adevitra gasitrana ianareo tany tokatrano tany nanaraka ny fandarana mikolo hevitra hatramin'ny farany tamin'ity zoma alina ity isaorana ihany ko ianareo tsirairay avy nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarany sampana fampalalam-baovao ny Kolo FM sy ny Kolo TV manome fotoana ho atsika ho amin'ny zoma manaraka indray veloma indrindra tompoko lasy tompoko vavy